ry havana ny fahazavan'ny tompo. Miavao ao amin'ny tompo ny mpino. Lohevitra vaovao izay henantsika zany ry havana amin'ity volana ity indray. Ato fanombohana rahateo moa amin'ny ray volana ho an'ny sampana vondrona fototra laika ity anio ity. Lioka toko fahadimy. Ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo no aoka ivelatra ao anoloantsika fa amin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo. Raha vao miteny hoe fiavao zany tsika, manavao na miavao ao amin'ny soratra masina dia misy voambolana roa ilazana zany teny hoe vaovao zany. Ny vaovao voalohany dia lay vaovao miainga amin'ny zavatra efa nisy teo aloha. Zany hoe fanavaozana zavatra na hevitra efa nisy atsaraina miainga amin'izay efa nisy. Zany hoe atsaraina zany ampina lay efa nisy teo aloha. Ohatra amin'izany no tenin'i Jesosy manao hoe didy vaovao no omeko anareo. Mifanohitra amin'ilay didy ela. Efa nisy didy teo fa misy didy vaovao omeny Jesosy. Ohatra zany hoe raha misy olona ho amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ianao ihany io fatao inona? Amboarina, atsaraina. Rehefa tonga amin'ny Kristy ianao dia tonga olona vaovao fa tsy hoe lasa robot akory ianao. Fa miova vaovao ianao. Zay ilay fanazavana ilay vaovao voalohany. Fa ny vaovao faharoa resahana dia vaovao tsy mbola nisy mihitsy. Zany hoe arodana mihitsy hiala ny teo aloha dia soloina vaovao. Zay ilay hoe sy nioditra teo aloha, sy nioditra tranainy, sy nioditra vaovao. Tsy le hoe le sy ny teo aloha ihany ny kafirina dia zairina kely fa arina mihitsy le sy ny teo aloha dia maninona? Mamboatra sy ny vaovao. Zay le vaovao. Zany hoe zavatra mbola tsy nisy io. Raha ny marina dia zao Andriamanitra ihany no mahay manao zava-baovao tahaka ny hoe omeko fo vaovao ianareo. Asan'Andriamanitra zany. Andiantsika hiverina ato amin'ny texte. Milaza nyity fiavaozany ity. Resaka fifadikanina ry havana no resahana eto. Fomba fiainan'ny Jiosy. Indrindra moa fa ry Jaona mpanabatisa sy ny mpianany, ny Fariseo, ny manao zany fifadikanina zany. Ary amin'ny Mateo moa dia ny hoe mpianatry Jaona io mitaraina hoe nahoana izay ny fady anina ny Fariseo, nahoana ianao mpianatra ao ny tsy mifady anina. Fa mpianatry Jaona dia Jaona ny kazan'olona reo olona mpitoka-monina zareo. Ary rehefa mitoka-monina izy dia any izy ohatra miala amin'ny fiarahamonina dia ao mifadikanina. Zany ny fiainany ao. Ny Fariseo koa dia manao an'izany matetika. Ary natao ny fisehosehoana zany. Filanadera fotsiny ihany zany. Fa eto Jesosy dia mitondra fanavaozana. Ka ny lohateny omentsika zao perikopsao avana malala dia ny hoe maneke hiavao ao amin'ny tompo. Maneke hiavao ao amin'ny tompo ka aza mandeha ampahazarana fotsiny ihany amin'ny fivavahana. Aza mandeha ampahazarana amin'ny fivavahana. Raha mijeritsika ny perikopy eto nomboka ny andininy fahafitam-roapolo dia misy toetra na fomba fijery zay raiky tapisaka teo amin'ny Jiosy. Ohatra amin'izany hoe ny fiarahana amin'ny karazan'olona tsy tokony iarahana. Ohatra zao dia hoe niara-menina sy misotro amin'ny mpanota Jesosy, amin'ny levy moa ny resahana eo. Zay nokilasiana ho isan'ny olona mpanota na elikiliky ny olona natao toy ny molotra satria zany mpamoretra zany dia olona mpanambaka vahoaka tsisy toy azy. Olona tratry ny fahalovana manao kolokolo 𝗥𝗩𝗘𝗍 zany. Nefa dia niaraka tamin'ireny Jesosy. Fomba fijery zany. Tsy mahazo mifangaro amin'izay olona heverina fa mpanota sy maloto. Zany mahatonga hoe miboka dia tsy afa-miara-monina amin'ny olona satria heverina fa maloto mpanota dia atokana ny heverany ihany. Narodan'i Jesosy zany fomba fijery zany.
ny misy tenin'i Jesosy manao hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary, fa marary mila famonjena akory ny olona zay ao anatin'ny fahotandreny. Fa ny faharoa eto zao, nisy olona zay ny tsaratsara ny Jesosy koa eto, tsy mba manao ohatra ny fanaon'ny olona ny mpianatry Jaona, mpianatry Jesosy azafady, tsy mba manao tahaka ny fanaon'ny mpianatry Jaona, tahaka ny Fariseo, fa io izy dia mihinana ihany. Ny Fariseo, mpianatry Jaona, mifady ihany. Ny ianao kosa mihinana sy misotro ihany, tsy mifady ihany. Nambaran'i Jesosy ry havana malala, raha ny toy ny tantara dia ny hoe, raha ny hevitry ny teny dia hoe tena adalàna ny mifady ihany na amin'ny fotoam-pifaliana. Ianao ve mamonjy mariazy dia ny olona misakafo dia ianao maninona? Zao ataoko mifady ihany. Eo anao sy ny tranonao mifady ihany. Ny olona mifety, ianao manjo rehetra eo ananiny eo. Rehefa mifaly dia maninona? Miara mifaly. Mbola eo ny mpapakabady dia miara mifaly. Rehefa lasa izy, zay moa mifanao hoe miaraka makany daholo ny tovolahy makany amin'ilay tokantranon'ilay mpapakatra dia miara mifaly eo. Fa rehefa tsy eo tsony ilay mpapakatra, zay vao misy ny fifadiana. Hadalàna ny mifady ihany eo amin'ny fotoam-pifaliana. Raha mbola eo ny mpapakabady dia tsy mifady ihany ny mpanotrina ny mpapakabady, hoy ny dika teny ambonana. Ka ny fifadikanina ry havana amin'izany eto, tsy fombafomba fanao mahazatra fotsiny, ny finoana ny tena zava-dehibe. Tsy hoe ratsy akory ny fady ihany, fa Jesosy dia fantatsika tsara fa ny fady ihany 40 andro sy 40 alina. Fa ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany avy. Tsy voatery rehefa ataon'ny olona dia tsy maintsy ataon'ny kristianina. Koa ny mpianatra Jaona ary amin'ny Matteo 7:4. Nahoana izay sy ny Fariseo mifady ihany, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. To tsaraina avy hatrany ny mpianatra hoe tsy mba manao ny fanaon'ny olona. Tsy izay rehetra marisy lahatra ny olona akory dia mety amintsika kristianina. Fa ny kristianina ry havana, tsy mpanara-drian-drano, tsy mpanara-kefa. Ny finoana ny zava-dehibe aloha, zany ny fiainana kristianina. Tsy ny fombafomba mpivavahana, ny finoana ny zava-dehibe. Zay nahatonga an'i Jesosy tsara azy ireo, tsy azo ataony mandeha pahazarana amin'ny fivavahana. Paoly dia milaza ny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa mivavaka amin'ny fanavaozana ny saina. Io zany na zao tontolo izao na mety hoe tsara na ratsy, tsy dia zay ataon'ny olona akory. Zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany nataony miny, fa tsy izay ironany be sy ny maro akory. Hitantsika tsara fa nahitsiny Jesosy Kristy zany fomba zany. Nanokatra ny sain'izy ireo Jesosy Kristy eto, hanana fijery vaovao indray. Fa raha mbola eo ny mpapakatra dia tsy mifady ny mpanotriny. Tahaka milaza hoe Jesosy mbola eo, tsy tokony hifady ny mpianatra. Isy fotoana zay hanaovana izany. Tsarovy ry havana fa ny fifadikanina tokoa ry havana dia hoentsika manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Fehezina ny teny, fehezina ny filàna, mba hahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Jesosy ny mpianana mbola eo. Tsara ny fifandraisana. Rehefa tsy maintsy andeha izy, vao misy zany fifadiana zany. Ny fifandraisan'ny Jesosy ny mpianana ny tena zava-dehibe eto ry havana. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mafiorina tsara ny fandraisana amin'ny Tompo. Amin'ny fotoana tsy maha eo azy, ilain'ny mpianatra ny manao zany fifadiana zany. Ny tena hitsin'i Jesosy dia zao ny hoe ilay fandehanana am-pahazarana, mandeha anjambany. Mifady ihany na dia mifady, fatry inona tokoa moa ny atin'ny fifadikanina? Ny fivavahana kristianina dia ny finoana aloha, 𝗧𝗢𝗏𝗏 io fiteny. Finoana aloha, zay vao ny fomba. Ka na ifadianina herintaona azy ianao, rehefa tsisy finoana, zava-pony zany. Ary zany nahatonga ny Fariseo zay niseho velany fotsiny tamin'izany fivavahana zany. Fa ny faharoa ry havana, maneke hiavao amin'ny Tompo.
ka meteza iaina fiainam-baovao, meteza iaina fiainam-baovao. Fanoarana moa ry havana andresahany Jesao eto izay miainga amin'ny fiainany jiosy andavanandro, mampianatra atsika ny tokony hiavaozantsika rehefa mandray ny filazantsara. Resahana entiny hoe tsy misy olona manampina lamba vaovao amin'inona, tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny lamba vaovao, ary ny sy ny hoditra tota tsy azo asiana divay vaovao. Ny jiosy dia mitahiry reny divay ireny ao anatin'ny sy ny hoditra sy ny favitra amin'ny hoditra osy, zany ny fitehirizana divay. Sy mba avy hatrany tritra raraka very ny divay vaovao vao vita raha atao anatin'ny sy ny hoditra efa tota. Zany hoe ilay divay zany dia amotika tsikelikely ilay sy ny hoditra tranainy, satria ny sy ny hoditra tranainy efa miroraka. Tsy tahaka ilay izy vao vita iny, tratrany atao hoe fermentation iny dia tritra tsikelikely. Afenany jiosy zany sy ny hoditra vaovao ho an'ny divay vaovao. Tsy azo asiana divay vaovao ny sy ny hoditra tranainy efa siny, tranainy na efa ela. Ka ny filazana lamba tota sy ny hoe sy ny hoditra tota dia ilazana ireo toetra teo aloha zay efa tokony alana, tokony harodana. Zay le vaovao teo ny filazana ny lamba tota sy ny lamba vaovao didiny inty izy, ny divay vaovao sy ny hoditra tota dia ilazana toetra teo aloha sy toetra vaovao, tsy hafa miaraka ny taloha sy ny vaovao rehefa miaraka amin'ny Jesao Kristy. Rehefa manapa-kevitra andray an' Jesao ianao dia tsy maintsy misy zavatra afoinao ao, tsy maintsy misy zavatra ialana ao. Fa tsy sady anaraka an' Jesao Kristy no tsy afoky ihany ny fomba taloha, ny toetra ratsy taloha, tsy azo fangaro amin'ny zavatra teo aloha, tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny maha olom-baovao amin'ny Kristy. Misy zavatra tsy maintsy harodonao, misy zavatra tsy maintsy solonao. Raha ny marina dia ario le sy ny hoditra taloha dia solona vaovao. Raha ho Jesao hoe raha toetra ny jiosy amin'izao io tsy afaka handray ny fampianaran'i Jesao Kristy, tsy maintsy solony io. Zay ny teniny tamin'ny Fariseo, tsy maintsy solony, atao vaovao. Fa raha itoetra anao teo aloha io mampanotanao, tsy afaka handray ny fanavaozan'i Jesao Kristy ianao. Zay le hoe fanavaozana zavatra mbola tsy nisy mihitsy, fandrodanana ny zavatra teo aloha mba ho afaka handray ny fanavaozan'i Kristy. Misy toetra ratsy venao, tsy maintsy alana, esory zany. Raha tianao handray an'i Kristy, handray ny fampianarany, hialao zany. Marina mandrakariva ny tenin'ny apôstôly Paoly, raha misy aloha amin'i Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Tsy hoe ny taloha mipetraka ao ihany fampiana vaovao fotsiny, dia ohatra ilay sy ny hoditra ihany zany, very fotsiny divay alefa ao. Jerevana amin'ny herinandro, aiza ilay divay ta tsisy sony, niraraka avy, tsy hiaraka mihitsy ny taloha sy ny vaovao. Tsy afaka handray ny fampianaran'i Jesao raha tsy misy zavatra solonao, amboarinao. Ny fon'ny olona tsy mety mibebaka toy ny amin'ny Fariseo dia azo ampitahina amin'ny sy ny hoditra tranainy, tsy azo asiana fampianarana vaovao, tsy afaka handray ny fanavaozany tompo. Dia antsika amin'izany ry havana, fa tritra ny sy ny hoditra dia ny fon'ny Fariseo zany.
toy ny fon'ny olona zay tamana amin'ny fahotana tsy mety mandray fampianaran'i Kristy ka tezitra manameloka an'Jesu Kristy tsy mahataty zavatra vaovao ao amin'i Kristy. Raha ianao zay tsy mahataty fampianaran'ny tenin'Andriamanitra sao dia mbola sy ny hoditra tranainy ianao zay tokony soloina vaovao ny fonao zay lengery ny fonao tsy mahazaka zavatra vaovao ilay fo satria efa feny faharatsiana soloiny Jesosy fonofo iny ilay fo vato tsy mety miviny mila soloiny zany asan'Andriamanitra zany ny olona vaovao no afaka handray fanekena vaovao miavao zariavana malala amin'ny fanavaozana ny saina dia atolory an'i Jesu Kristy ny fonao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anaka atolory amin'ny fonao ho soloin'Andriamanitra fo mora makato ny fonao andeha ariavana iavao amin'ny tompontsika iaina amin'ny fiaina vaovao lampy zay ny andro lasa hoy ny tenin'Andriamanitra nanaovana ny fanaony jentilisa fitondratena tsy mendrika rehetra fa andro vaovao zao andresanao fanapa-kevitra mba hahafahan'i Jesu Kristy miditra ao am-ponao maneky horantsanana ny toetra rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra tena asan'Andriamanitra ny avana malala nefa misy tsy eo finiavana avy amintsika ny manolo tena ho azy mba anaiky ho tefeny anaiky ho amboary aza zatra tamana amin'ny fahazarana amin'ny fahavahana ry havana malala miorena tsara amin'ny finoana ary meteza iana finam-bavao ka hanary zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra n'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany amen.